eny ary tompoko faly miaraka aminao indray androany sabotsy arivo mamaramarana ny sabatsika ny 4 ny volana mea 5 sy 2 hiaraka amin'ny olona anankiray tsika teolojiana faly no afatarako anazy Patrick Rafaly tsy maintsy mijery kely any aloha zany Rafaly ny ony tainjanaka Tainanjaka Patrick teolojiana izy eto a Québec izy avy any Madagasikara ihany koa betsaka angambontsika no mahafantatra ny faly anisan'ny filohan'ny fikambanan'ny malagasy na hoe MAQ eto a Québec ihany koa izy androantsika dia resadresaka melabelatra hiaraka aminy ny atao hoe tianao Andriamanitra manana drafitra manokana amin'ny fiainanao izy ao anatin'le fandaharana manao hoe ny fahalavoan'ny olombelona angambangamba tsy janona ela fa dia apetrako amin'ny faly aloha fandarana raha ohatra izy ka afaka miteniteny momba anazy amin'ity fandarana androany ity anao ary fitenenana faly eny miarabantsika rehetra izay manjo izao fandarana izao ny tenanay miaraba manokana namana zoa izay mikirakira ny lafin'ny teknika sy mampandeha mivantana n'izao fandarana iarahantsika izao fifaliana manokana ho manomboka androany ny hitondra famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina eto amin'ity fandaharana ity izay iarahantsika isaky ny sabotsy sy isaky ny alahady hoezantsika atao mandavataona ilay izy satria betsaka ny lesona izay tokony ho ampitaina ianarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika manova ny fiainantsika, ahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ahafahantsika miaina finaritra na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza, na dia ao anatin'ny tontolo mikorotana sy tontolo izay feno adi-tsaina sy aretina maro isan-karazany, dia izany tenin'Andriamanitra izany no ataontsika fitaovana anankiray ahafahantsika mifampahery sy mifanohana itsika mamakivaky fiainana ary indrindra mba ahafahantsika hovonona amin'ny fitsenanan'i Kristy rehefa ho avy tsy eny amin'ny raon'lanitra izy. Ka ny fandarana zany dia nampitondrana ny lohateny lehibe manao hoe tianao Andriamanitra, manana drafitra manokana amin'ny fiainanao izy. Izay angamba no fampidirana fo namana zoa averina aminao ny fitenenana. eny tompoko misaotra betsaka amin'izay fampidirana zay misaotra anao ihany koa nandray ndraikiray eto amin'ity radio RFM 2 zaty izay mandeha amin'ny Facebook YouTube ary direct ihany koa amin'ny radio web RFM 2 za YouTube @fatatraoa.com fampatsahivana kely ao anatin'ity fandarana ity zany dia amelabelatra amintsika io zavatra nyteneny hoe tianao Andriamanitra manana drafitra manokana anao izy raha misy fanontaniana manitikitika anao na ohatran'izany aza misalasala azonao apetraka ny fanontaniana ho alefantsika direct dia hitany Patrick eo amin'ny écran zany zavatra zany raha afaka manao ianao eny ary Patrick omeko anao ny fitenenana anjaranao zany sisa soda tompoko eny ary androantsika dia iresaka mahakasika ny fahalavon'ny taranak'olombelona, ny fahalavon'ny olombelona eo amin'ny fiainana mijery ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mahita tontolo mikorontana, mahita toe-javatra sarotra izay lalofana eo amin'ny fiainana. Todika ato isika problème, todika eroa isika problème, mandroso isika olana, mihemotra antsika olana.
Fahafatesana etsero aretina maro isan-karazany. Inona no nahatonga izany? Sitrak'Andriamanitra ve izany? Mialohan'ny irasantsika ny fahalavon'olombelona dia andeha aloha hanasa anao hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy noho ny famindramponao. Mianao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo aloha dia izao. Hianatra isika tenin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra, mora takarina izany, ary na misy fanontaniana moa tiana ho apetraka dia sorato apetrao izany fa ho ezantsika ho valiana amin'ny fotoana mahamety azy. Ny angatahako aminao dia izao: isaky ny sabotsy hariva sy lahady hariva dia arao ny fandaharana, satria hitohy ny famelabelaran-kevitra ara-tsoratra masina. Androany tsika dia hiresaka manokana ny toko voalohany sy ny toko faharoa ary ny toko fahatelo amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko voalohany no ahitantsika ny famoronana izay nataon'Andriamanitra nyzao tontolo izao zany. Raha mijery fotsiny isika eo amin'ny andininy voalohany dia izao no voalaza: Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tsika zany tsy miresaka zavatra ankoatra ny Baiboly eto, fa ny Baiboly ihany no horesahantsika, ary ny Baiboly ihany ny teny ao anatiny ihany no hoentsika manazava izay rehetra tokony ho hazavana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, ary rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia tao anatin'ny fotoana voafetra no namoronany azy. Herinandro no namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Raha ohatra ka mampatsiahy antsika mahakasika izany famoronana izany dia izao: tamin'ny andro voalohany dia namorona ny mazava Andriamanitra. Ny andro faharoa kosa dia namorona ny habakabaka izy. Ny andro fahatelo dia nisy zavatra izay noforon'Andriamanitra tao, ary ireny zavatra rehetra ireny raha mamaky tsika amin'ny Genesisy toko voalohany dia ahitantsika an'ireo famoronana rehetra: ny andro fahaefatra ireo masoandro, ny volana, ny kintana; ny andro fahadimy namoronan'Andriamanitra ireo hazandrano sy ireo biby mihetsiketsika anaty rano; ny andro fahaenina namoronan'Andriamanitra ireo biby vaventy etỳ ambony tany; sy namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Tsy hivalinapatra manokana amin'izay resaka famoronana izay, fa hijery ny olombelona sy ny zavatra izay nataon'olombelona nahatonga ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, ry namako, dia izao miavaka ny fomba nanaovan'Andriamanitra azy. Tena miavaka, satria izao, raha namorona ny zava-drehetra izy dia ny teny fotsiny ihany. Ohatra hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny tenin'Andriamanitra dia nisy ireo biby be da be ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia nisy ireo zava-maniry be da be ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia nisy ny volana, ny kintana ary ny masoandro. Fa rehefa amorona ny olombelona Andriamanitra dia niresaka aloha izy. Genesisy toko voalohany ny andininy 4. Ary Andriamanitra nanao hoe: andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. 5. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra
no namoronany azy. Rehefa noforon'Andriamanitra ny olombelona voalohany ry hava-malala dia izao, noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra. Io tahaka ny endrik'Andriamanitra io dia mbola lohahevitra hafa izay mbola hodinitsika amin'ny fotoana manaraka. Fa noforonina tahaka izany ny olombelona. Anisan'izany hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra zany dia ny safidy malalaka. Izany hoe noforonina hanana safidy ny olombelona. Genesis 2:2-7. Eto no ahitantsika hoe ahoana raha ny fomba namoron'Andriamanitra an'io olombelona io. Amin'ny anaran'i Jesosy, Genesis 2:2-7. Ary vovotany no namoron'Andriamanitra ny olona, ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Izany hoe rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia naka tany izy mbola volainy, ary rehefa izany dia nasiany fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Zay zany no fomba nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Ary rehefa noforoniny ny olombelona dia nomeny andraikitra, nomeny asa. Hitantsika izany eo amin'ny Genesis 1:9-20 ary ny tapany 2. Izao no voalaza. Ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, sy ny voromanidina, sy ny biby fiompy, sy ny tany rehetra, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka. Ka izany rehefa namorona olombelona Andriamanitra dia hozy Andriamanitra hoe avelao izy anjaka e, lasa mpanjaka ny zavaboary ny olombelona. Nanjaka tamin'ny hazan-drano izy, nanjaka tamin'ny voromanidina sy ny biby fiompy rehetra izy, na mandady zany na mikisaka. Dia tao anatiny izany zavatra izany Davida, mpanjaka zany izay nanoratra ampahany-betsaka amin'ny bokin'ny Salamo, dia nilaza toy izao izy ao amin'ny Salamo 5:7 ka hatramin'ny 7. Salamo 5:7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha jereko ny lanitrao, izay asan'ny ratsan-tananao, sy ny volana mankitana izay noforoninao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy? Ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony. Jereo nge ny mpanao salamo dia nilaza mihitsy fa natao ambany kely no Andriamanitra ny olombelona, nosatroana voninahitra izy, ary nomena fiandrianana, anjaka amin'ny zavaboary. Zany no namoron'Andriamanitra ny olombelona. Izany ny olombelona, nampanjakain'Andriamanitra izy, ary hitantsika fa nomen'Andriamanitra tontolo tonga lafatra ireo olombelona noforoniny ireo. Ao amin'ny Genesis 2:2-7 dia izao no voalaza. Genesis 2:2-7. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo afovoan'ny sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nisy zavamaniry be da be izay noforon'Andriamanitra, ary rehefa namorona zany Andriamanitra dia nataony ho an'ny olombelona. Ho an'ny olombelona atao sakafo izany. Misy hazo anankiroa anefa teo afovoan'ny izay voalaza teo, dia ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny hazo naina moa
dia azo anankiray hoanina ahafahana velona mandrakizay. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia azo izay noraran'Andriamanitra tsy hoanina mihitsy, tsy kasiana akory ary, satria voalaza eo amin'ny 1:19 sy ny 1:17 amin'ny Genesis 3:2, eo zany misy ny fizahan-toetra, ny fitsapana, ny fahatokiana sy ny fankatoavana ananan'olombelona nataon'Andriamanitra izany mba hijerena hoe ahoana ary ireto olombelona izay noforonony reto, ankatoa ve sa tsy ankatoa ny fitsipika izay napetrany. Genesis 3:2, 1:19 sy ny 1:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Rehefa vita ny famoronana andra-lehilahy, any Adama zany, ilay olombelona voalohany, dia niresaka tamin'ny Adama Andriamanitra. Hitanao Adama, reo zavatra rehetrarehetra maniry reo reo azo fihinam-boa dia azonao hinanana daholo. Fa izao, io azo anankiray afovoan'ny sa izay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io, aza hinananao io aza kasianao io fa amin'ny andro ikasianao hinananao izany dia ho faty ianao. Raha malala, nanana tombontsoa Adama ary nanana fahafahana hiaina mandrakizay Adama. Nitoy nefa ny tantara, mazava ny fitsipika napetrak'Andriamanitra, ny azo rehetra azo hinanana, fa azo ray monja no tsy azo hinanana, dia ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Eo amin'ny 2:2 ka hatramin'ny 7:20 dia hitantsika eo indray ny fomba nataon'Andriamanitra, satria fitiavana moa Andriamanitra dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Rehefa avy niteny tamin'ny Adama izy teo hoe zao le fitsipika amin'ny fe tsy azonao hoanina ty fa raha mihinana an'ity ianao dia ho faty. Vita izay resaka izay dia hozinay Andriamanitra, tsy tsara raha ireritra lehilahy. Amin'ny 2:2 ka hatramin'ny 7:20 anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin-dralehilahy ireny, ahitany izay hanonony azy avy, ary izay rehetra nanono andra-lehilahy ny zava-manan'aina rehetra dia izay no anarany. Dia nomendra-lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra-lehilahy. Nampandalovina teo amin'ny biby rehetra, nanome anarany Adama, zao ny anaran'ity, zao ny anaran'ity anankiray ity, zao ny anaran'ity. Fa rehefa nijerevana dia tsy nisy vady sahaza ho an'ny Adama mihitsy. Tsy nisy vady sahaza ho an'ny Adama mihitsy tao. Dia inona nataon'Andriamanitra? Ary Jehovah Andriamanitra nasondry tory andra-lehilahy, dia natory izy, dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolan-tehezana izay naran'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy, ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy, satria lehilahy no nanalana azy. Rehefa malala, tao Edena no nisy ny fandidiana voalohany.
ary Andriamanitra no mpandidy. Naka ny taola tezany Adama anankiray Andriamanitra ahafahana nanamboatra any Eva. Mahafinaritra io Andriamanitra io ary mahay zavatra be dia be izy. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra ary izay no antony iresantsika hoe manana drafitra sy planina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Nampalahelo nefa ny tantaran'ny olombelona. Fa raha tokony hiaina finaritra, raha tokony hiaina mandrakizay Adama sy Eva tao anatin'izany tontolo, tao anatin'izany saedena izay feno fifaliana, feno zavatra tsara izay tonga lafatra, tontolo lavorary, dia resy izy ireo. Tafiditra ny fahotana. Genesis 3:1. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'Andriamanitra ary hoy izy tamin'ilay vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny sa? Tsara marihana fa Satana, ilay devoly dia naka endrika menarana teto. Ho hitantsika amin'ny manaraka mahakasika ny toetran'izany devoly izany, ny fomba nanondroan'Andriamanitra azy niala tany an-danitra ary ireo fitaka rehetra izay ataony ho an'ny taranak'olombelona. Ho hitantsika amin'ny fotoana manaraka izany. Fa fetsy ny devoly mampiasa teny mitovitovy amin'ny tenin'Andriamanitra izy mba entiny hamitana any Eva. Eva mantsy rehefa nandehandeha teny amin'ny saedena teny dia teo akaikin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy. Teo no niresahan'ny menarana na i Satana izay naka endrika menarana taminy. Nilaza Satana hoe efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny sa? Fanontaniana fandrika izany. Ary Eva dia namaly eo amin'ny 2 sy ny 9 amin'ny Genesis 3:7. Fa hoy ilay vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona ihinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo fa natendry anareo izany fandrao maty ianareo. Namaly ilay menarana Eva. Ka Andriamanitra ny teny taminay fa ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azo ihinanana, fa ny voan'ny hazo izay eo afovoan'ny sa izay eto anoloantsika io izy. Raha ohatra ka andeha ataoko hoe miresaka zany ohatran'ny hoe Eva no miresaka amin'ilay menarana zany za, hitanao ilay io hazo izay eto amintsika io zany zao io no tenin'Andriamanitra hoe aza ihinanana fa sao maty zahay. Dia namaly ny menarana Satana zany eo amin'ny Genesis 3:4-5. Ary hoy ny menarana tamin'ireo vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro ihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Zareo nge ny hafetsehany Satana. Tsy ho faty tsy akory ianareo izy fa ahiratra ny masonareo, lasa hitovy amin'Andriamanitra ianareo, ahalala hoe tia ny tsara tia ny ratsy. Rehefa tsy naresy doika teo Eva dia nihinana ilay voankazo izy. Ny 9 Genesis 3:7. Ary hitan'ireo vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo
sady mahafinaritra amin'ny maso ary matsiritra ampahendry dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Tena fitiavana neny Adama, zany tsisy fitiavana ohatran'izany efa fantatra Adama ange ny fantenin'Andriamanitra voalohany hoe aza hinanana io e. Aza hohanina io fa maty ianao raha mihinana an'io. Azo antoka fa nampitany Adama tamin'ny Eva vadiny zany. Fa tsy fantatro hoe tiany Adama loatra i Eva dia nanaiky koa izy nihinana an'ilay voankazo, na dia fantany ara fa hahafaty azy ireo zany. Inona tokoa moa ny vokatra amin'ilay fihinanana an'ilay voankazo? Genesis 3:7-9. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy avy izy ka nataony sikina ho azy. Lasa nahiratra ny masony, le teny Satana teo aloha teo inge, ahiratra ny masonareo, dia nahiratra tokoa ny mason'ny Adama sy Eva. Lasa nahalala ny tsara sy ny ratsy izy ary teo dia hitany fa nitanjaka izy mivady ary nanjaitra ravinavy avy ka nataony sikina ho azy. Nanafenana ny fitanjahany izany. Ry namako, tsy nankatoa i Adama sy Eva. Ny teny sy ny baiko Andriamanitra manao hoe aza hinananareo io dia nohaniny ilay voankazo rehefa tsy naresy doikany Satana. Zava-doza rehefa malala ny zavatra nisy satria Satana dia fahavalo anankiray izay tena fetsy dia fetsy mihitsy. Ary ho hitantsika izany amin'ny fotoana manaraka araka ilay voalazako teo. Fa resy ireo ray aman-dreny voalohany noforon'Andriamanitra ireo. Lavo tao anatin'ny fahotana ny zanak'olombelona. Inona ny vokatra izany? Ankoatran'ilay hoe nahiratra ny mason'izy mivady, nahita fa nitanjaka izy mivady, dia izao ny vokatra noho izay fanapa-kevitra tsy mety izay nataon'izy mivady izay. Eo amin'ny 19:12 sy ny 17 ao amin'ny Genesis 3:7 dia izao ny voalaza. Ary hoy izy, Andriamanitra zany, tamin-dra vehivavy: abe dia abe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manana anaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hiantehera ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Jereo tsara, tsy mbola nisy mihitsy vehivavy hiteraka ka hoe tsy marary zany, fa marary, ozona izay nahazo an'i Eva izany, ary miahatra amin'ny vehivavy rehetra, nandritra ny taon-jato maro ny fandimby, hatramin'ny nanomboka teo amin'ny Eva izany sy ny taranaka teo aloha, ny taranaka misy amin'izao ary ny taranaka izay mbola ho avy, dia rehefa hanananaka ka hiteraka dia tsy maintsy harary satria izay ilay ozona efa azo rehefa nandika ny baikon'Andriamanitra i Adama sy Eva. Aroy koa izy tamin'ny Adama: satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozona ny tany noho izy nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao.
zay mahatonga antsika miasa mafy io ange tsy empoka voaomany, zay mahatonga an'io tany io sarotra mamokatra ange satria voaozona no ny fahotana, voaozona noho ny fandikana fitsipika zay nataony Adama sy Eva. Rehefa tsy nankatoy Adama sy Eva dia norohan'Andriamanitra niala tao Edena izy ireo. Voatery tsy maintsy norohan'Andriamanitra izy ireo ary pirofom-pitiavana izany fandrohan'Andriamanitra izany. Ny antony dia izao: raha napetrak'Andriamanitra tao Edena foana izy ireo ka nihinana ny hazonaina dia lasa ho velona mandrakizay izy, fa ho velona ao anaty fahotana. Tsy tian'Andriamanitra hivelona mandrakizay ao anaty fahotana zany any zanany. Tsy maintsy nisorona izy ary nasian'Andriamanitra kerubima niandry ny saha mba tsy hahafahan'izy ireo miditra maka ilay hazonaina. Ry ava malala, lavo iaho ny taranak'olombelona, nanota i Adama sy Eva, ary noho izany tsy fankatoavana nataon'izy ireo zany dia lasa mahazo ny taranak'olombelona rehetra ny vokatry ny fahotana. Na isika izay velona amin'izao fotoana izao, na ireo izay mbola ho avy aorianantsika raha mbola tsy ho avy Jesosy, raha mbola haritra ny fiaviany, dia tsy maintsy mizaka ny vokatry ny fahotana, tsy maintsy mibaby ny vokatry ny fahotana. Romanina 5:5-12. Romanina 5:5-12. Aminaran'i Jesosy: koa izany dia tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Satria nanota i Adama sy Eva dia lasa mety maty, satria nanota dia fahafatesana ny tambiny zany. Hitantsika moa zany any amin'ny Romanina 9:17 manao hoe fa fahafatesana no tambiny ota. Zay no mahatonga andreo aretina maro isan-karazany ireo. Zay mahatonga ny fahafatesana misy amin'izao fotoana izao sy nisy teo aloha rehetrarehetra tany, satria ny fahotana no nahatonga izany. Tsy hoe akory hoe zay maty rehetra akory dia mpanota iringiriny daholy, fa mbola ho resantsika ny mahakasika ny maty sy ny voalaza amin'ny Baiboly mahakasika azy ireny. Fa ny zavatra azo antoka voalaza amin'ny Baiboly voalohany eto dia izao hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Ry namako, manana vahaolana nefa Andriamanitra manoloana an'izany toe-javatra izany. Tsy ho avelan'Andriamanitra hiaina ao anatin'izany foana isika, na mandalo fisedrana isika, na mandalo fahoriana isika, dia tsarovy fa fitiavan'Andriamanitra ary manana hevitra heverana manokana ny fiainanao izy. Manana drafitra manokana Andriamanitra hitondrana ny fiainanao. Ary izao no tarovy, izao no ataovy ao an-tsaina, fa tian'Andriamanitra ianao ary tsy ho avelany ho irery zany. Ka nampanota aza isika, na mieritreritra ary ianao hoe za ange tena iringiriny amin'ny fahotana, raha misy voalohany mety faharoa angambany aho, za ange nanao an'izao sy nanao an'izao sy nanao an'izao hoe ekena, satria ny olombelona rehetra dia mpanota daholo.
fa misy vaolan'Andriamanitra. Ary izay vaolana izay no anasako anao rahampitso, adaraka ny fandaharana satria hovaliana rahampitso hoe inona ary aho no vaolana mety n'Andriamanitra raha nanota ny zanak'olombelona. Miaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra ao, misaotranao izahay satria nomenao fotoana nahafahanay nianatra mahakasika ny fahalavon'olombelona. Mpanoty izahay Tompo, tsy mendrika akory na hanona ny anaranao aza, fa mangataka aminao hamindra fo sy hamelany elokay, ary hitantana ny fiainanay ianao mba hahafahanay manana fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Taio izay rehetra niaino izany teny izany Andriamanitra ao, ary aoreno atao anatinay ny fanantenana, fa na dia mpanota ary izahay dia tianao mandrakariva ary omenao vahaolana mba hahafahanay miara amin'ny fahotanay sy hahafahanay manova ny fiainanay ho amin'ny hoavy rehetra. Atoroina sy angatahana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsianay. Amen. Sotra betsaka Patrick. Misy fanontaniana afaka mamaly ve tsika sa ahoana? Raha apetraka hitanao angamba le fanontaniana napetraka teo hoe le hazo naina ve samy hafa amin'ny hazo famantarana ny ratsy sy ny tsara de le izy ve zany paoma sa tsisy idirany azafady makasitraka fanontaniany. Ia, le hazo naina, hazo samihafa ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Voalazantsika teo fa hazo anankiroa samihafa ireo, le hazo naina sy hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny Baiboly tsy manambara hoe paoma sa paiso sa poara sa zavoka sa manga izy io, fa hazo no voalaza, dia zay ihany no voalaza amin'ny Baiboly mihinana an'ilay voan'ilay hazo izay fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva. Misy mantsy olona miteny hoe paoma izy io, misy indray sasany miteny hoe sexe izy io, fa hazo ara-baka teny nisy voany ary io hazo io voan'io hazo io no nohanin'ny Adama sy Eva tamin'izay fotoana izay. Izy io koa ve tsy ao anatin'ilay hazotsika hoe mandritra an'le tany amin'ny fiainana mandrakizay hoe misy an'le hazo mamokatra mandritra ny 12 tsy mitsahatra mihitsy zany fa mamokatra foana izy tsy ao anatin'izay ihany koa izy io raha fahalalako anazy. Le hazo any Jerosalema vaovao mantsy misy an'ilay hazo izay mamovo 12 io mandavataona. Fa samy hafa amin'io hazo voalaza io ilay hazo fahalalana tsara sy ny ratsy izay atao amin'ny Saedena izay nakany Adama sy Eva hohanina le izy. Misaotra tompoko. Amin'ny fotoana manaraka afaka mivelatra bebe kokoa tsika mahakasika zavatra ohatr'izay fa betsaka ireo lesona izay mbola hodinitsika ary misy fanontaniana mety ho voavaly rehefa aoriana kely eo fa alefantsika mandeha an-dalana ny fampianarana dia ho hitantsika eo hoe ahoana ny fomba hamaliana ireny fanontaniana ireny amin'ny fotoana anankiray. Misaotra betsaka Patrick mampanantena anareo zany amin'ny rapitso amin'ny 9 na amin'ny 7 any satria mbola mandeha miasa rapitso maraina. Mety amin'ny Patrick ve? Mety? Ok. Avelako amin'ny nareo zany, avelanay mirahalahy aminareo what your friend we have in Jesus. Quel ami fidèle et tendre. Mankasitraka atsika rehetra ny hatramin'ny farany ary manasa antsika amin'ny fitiavana anaraka ny fandarana rahampitso sy amin'ny fotoana manaraka rehetra izay ahafahantsika miaraka miaino sy mianatra ary mandinika ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompoko. Misaotra tompoko.